ny baiboly. Dao le jerentsika kely ny Hazofijaliana ao bokin'ny Lalàna be dehibe ho atena isaka mamadika ho dia lasa me mahita foana nanao an'ity préparation ity dia ho tsy vita fa aloha tohizana amin'ny manaraka bokin'ny Lalàna Genesisy, Exodus, Leviticus, Numero, Deoteronomia. Fa tsy mandeha lavitra tsika fa Genesisy ty ny voalohany indrindra. Ty filazantsara voalohany indrindra. Genesisy 3:15-10. Ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy, toy izany koa ny taranako sy ny taranany. Anorotoro ny lohanao ny taranany, ianao kosa anorotoro ny voditongony. Zao mihitsy izy amin'ny baiboly protestanta fantsiana fahenina. Amin'ny anareo izy ombelatongotra. Eo nareo mieritreritra hoe ino zany ombelatongotra kibe ve zany sa cheville zany sa ino voditongotry talon zany tompoko. Ampifandrafesiko tsy ampifandrefesina tsy refesina firy ny alavan'ny bibilava dia firy ny alavan'ny zanaka. Ampifandrafesiko mifandrafy fa iza manao an'le fifandrafiana. Andriamanitra ampifandrafesiko izy no miteny. Ianao le menarana ny resahany eo sy ny vehivavy, ny taranaka ao sy ny taranany. Jereo fa misy dikan'izany izy anorotoro lohanao ny taranany, ianao kosa anorotoro ny voditongony. Misy dikany daholo ireo teny rehetrarehetra ireo milay be io. Voalohany aloha zany Andriamanitra ny anong zavatra ampifandrafesiko. Izy no manao fa tsy ianao. Tsisy ninina azo ny Adama atao mihitsy ny amin'izany. Nataony Adama ninana paoma dia kenda dia nyanga nipotra ny paoma dadaminy. Tsy paoma le izy fa paoma. Misy ny atao hoe paoma dia misy ny atao hoe paoma. Andriamanitra manao zao. Tsisy azo ny Adama atao mihitsy. Andriamanitra Adama andresany atao fa Andriamanitra sy ny devolo no miresaka. Ny antony mantsy dia ohatr'izao, averintsika le izy. Efa niresaka izy mianaka talohan'ny nahariana an'izao tontolo izao. Dia ny antony naharian'Andriamanitra ny olona hitovy endrika aminy, izany hoe hanana fifandraisana amin'Andriamanitra, hifandray amin'ny olona. Saingy tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona noho ny fahotana, dia lasa teo ambany fahefan'ny Satana indray izy. Zava-boarin'Andriamanitra ny olombelona, fanafindra ny olombelona tany amin'ny Satana ny fahefana. Satana raha teo mpandrombaka fahefana. Dia ho tapahan'Andriamanitra izay fifandraisan'ny olombelona sy Satana zay. Zay. Ho tapahan'Andriamanitra izay fifandraisana. Andriamanitra manao an'io. Tsy olona manao an'io, fa Andriamanitra manao an'io. Zay ny mahatonga azy miteny hoe ampifandrafesiko. Dia tapaka amin'ny fifandraisan'ny Satana sy ny olona, dia miverina amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona. Zay le tanjona. Zay ny dikan'ilay hoe ampifandrafesiko tsy mifandray intsony dia verina amin'Andriamanitra indray ireo olona ireo. Fa ny fehipetra tanteraka izany dia izao. Jereo tsara, ampifandrafesiko ianao sy ny iza ozy izy. Menarana ny resahany, ampifandrafesiko ianao sy ny alao averintsika le tsy taditinareo enao sy ny lozanareo vehivavy mamainareo androany. Za ve tiany olona zay? Toy izany koa ny taranaka ao sy ny taranany. Misy dika an'izany satria maninona? Miresaka ny fahatongavan'i Jesoa Kristy ho nofo izy. Taranaka ao sy ny taranany. Hiteraka zany vehivavy. Ho ateraky ny vehivavy zany le zanaka Jesoa Kristy. Ao amin'izay nateraka izy rehefa nateraka n'inona? Satria olombelona nidiran'ny ota, i Adama sy Eva zany nidiran'ny ota, dia tsy maintsy olombelona ihany koa manala ny ota. Zay ny mahatonga Jesoa Kristy tsy maintsy lasa olombelona ateraky ny vehivavy. Izy ihany no afaka mahavita manala an'io fa tsy ianao mahavita manala an'io. Hatretony hoe ianao mbola heverinao fa ianao no ivon'izao tontolo izao dia ozy izy ianao hoe alao fa esoriko daholo ny fahotanareo dia hosoriko koa ny fahotako.
tsy nety vitanao ny le izy tsy hainao ny ivon'izao tontolo zao fa Jesoa Kristy no ivon'izao tontolo zao izy no ny any mahavita manala azy. Galatiana 4:7 jereo hoe petraka tsara zany zavatra zany efa vohoman'Andriamanitra fony fahagolona talohan'ny naharinan'izao tontolo zao fa ny Galatiana 4:7 dia zao hoe rehefa tonga fotoan'andro tamin'ny krismasy dia nirahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy nateraka tao ambanin'ny lalàna nifandray daholo iny baiboly io ianao tsy mino dia lazainao fahanganongano io fa tsisy olona manam-pahaizana be mahavita manoratra zavatra oatra zany hoe zavatra efa talihan'ny talohan'ny nanorenana zao tontolo zao dia vita midemontre azy hoe io rehefa tonga Jesoa Kristy zay le fotoana napetrak'Andriamanitra hoe eto amin'izay ara no tanterahana le izy dia nateraky ny vehivavy satria ampifandrafesina Jesoa Kristy sy ny vehivavy fandrafesina tsy Jesoa Kristy vehivavy le Jesoa Kristy taranaky ny vehivavy sy ny taranaky ny menarana dia faharoa voalohany zany ny tiany Genesisy 3:15 resana dia lay incarnation zay nydikan'ity incarnation fahatongavanao nofo dia tia ny fahafatesany teo amin'ny Hazofijaliana crucifixion dikan'io io ty antony tenenany hoe anoritory ny voditongony satana zany zesta be rehefa maty teo amin'ny Hazofijaliana Jesoa hoe le zanaky ny taranaky ny vehivavy io fa maty ka iny voditongotra ny fotsiny voahitsaka ao dia nandringa kely fotsiny ianao fa voahitsaka dia manaotro fotsiny ianao dia fa milambe vita maty izy fa ave izy nitsangana tamin'ny maty zay mahatonga le hoe anoritory voditongony maty eo amin'ny Hazofijaliana izy fa aveo izy nitsangana maty fa le hoe izy kosa nitsakitsaka ny lohanao game over vitany amin'ny satana anoritory ny lohany dia resy tanteraka tsisy azo satana atao mihitsy ny hoe vahoaka ny satana ohatr'izao reto ny vahoakako dia ozy izy Jesosy hoe tia anah reto anah tia anah dia mijery fotsiny izy lasany zany azo resy efa resy io aza irairaina fa efa resy tsisy azon'io atao mihitsy fa ny olona rehetra zay atsony Jesoa Kristy na hainao monsieur intellectuel sy rationnel indrindra ka tsy mihinao an'Andriamanitra la izy rehefa alain'Andriamanitra ohatr'izao ianao dia afindrany ary dia voafindra ianao tsisy azonao atao tahaka ny tsisy azontsika atao mansion'lay daholo ia tsika rehetrarehetra zao zao lasa kristianina sisan'ny efarany zanaka ny lohany mihitsy no hitsahana ty voditongotra ny hitsahana fa ty loha mihitsy any ny hery any ny fanapahan'ny satana rehetra domination any satana rehetra voahitsaka tampon-doha vitany aminy efa vitany aminy fa vita aza matahotra an'izany aza mankalaza an'izany tsony ka miteny an'izany isaky mihetsika fa vitany aminy